sekena itsony tsy fanarahan-dalàna aoka izay ny famitahana ny vahoaka malagasy takina ny amerenana ny asan'ny fiandrianam-pirenena sy ekena ny itondran'ny filoham-pirenena vahiny amin'ny Madagasikara takina fanadiovana ny tokotapim-pifidianana mba hamerenana fahatokisany vahoaka ny rafitra rehetra atsangana ny cour électoral spécial ary hovaina ny firafitry ny CENI manome fotoanantsika vahoaka malagasy rehetra eo amin'ny 15 Mey ny collectif des candidats ny alasany amin'ny 2 volana oktobra amin'ny 10 ora maraina tsy anaiky isika raha tsy tafapetraka ny tany-tandalàna. Ry vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny anaran'ireto candidat izay mivondrona amin'ny collectif des candidats sy ireto solombavam-bahoaka loholona sy olom-boafidy tonga maro ireto dia faly miarabanareo izahay. Maro ny antso efa nataonay izay namaky bantsilana ireo fandikan-dalàna ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ary ny fanososena ny fiandrianam-pirenena amin'izao fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana ho filoham-pirenena izao. Teo ihany koa ny antso